manolotra anao ny Logité. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente miavaka foana miaraka amin'ny Chin vaovao matsiro sy mikarepoka aok'izany. Chin fonosana vaovao manolotra anao ny Logité. Oay, falaza mangirana sy malefaka tsara volondry. Natura sady manitra sy tanora lalandavakoky indry Natura ihany ikia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny Logité. Nettoie manolotra ho anao ny Logité. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte. Azolia, laitebera tsy misy karaha izy. Manolotra anao ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika ilay tompo klasy tompo vavy amin'ity andro ny talata fahatelopolo volana oktobra ity amin'ny fitoara sasany katroka izao ny fotoanantsika miaraka amin'ny Logité manasa noaraka azy hatramin'ny farany loha tembo vaotsika ondra. Mirongatra ny fanaovana osika amin'ny tambazotra tserasera Facebook amin'izao fotoana izao ka maro ireo kandida milatsaka ho fidiana filoham-pirenena no lasibatra izany. Tsy ahina ny isin'ny cyclone na ny rivo-doza amin'ny 7 novambra ho avy izao ny sampana fa matatra ny mety ho toetry ny andro avy etsy am-Pandrinomby. Fa isy ny fepetra raisina ahafahan'ny olona manana fahasembalana maneho ny safidiny amin'ny fifidianana ny 7 novambra ho avy izao. Hatreto dia fantatra fa 7 isanjato ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato no efa vita ankehitriny. Any ivelany nitrangana asa fampiororona tany Tunis omaly olona misy 70 no naratra vokatra izany. Mazava ho azy fa santionam-bo avao ireo tompoko lahy sy tompoko vavy anasananao anaraka hatramin'ny farany indray ity fotoanantsika ity. Anbotsika avy hatrany ary ny alahionina. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Anokavantsika ny pejy vaovao ny androany ny éditorial ho an'ny Logité amin'ity andro ny talata ity ndao rahantsika avy hatrany izany. Lasan'ny Frantsa maiky andrajoela tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Raha misy ifandraisany amin'ny raha mamy Ravatomanga ve. Tato anatin'ny herinandro maromaro izao dia nivoatra be ny momby io raha io. Tamin'ny volana septambra farany teo, efa nisy ny fampiatsony parquet national financier ity mpandraraha ity, momby ireo arena azo tsy ara-drarina na ny bien malaky izany. Vaovao izay efa niparitaka tamin'ireo fampalaom-baovao teto an-toerana sy iraisampirenena. Ho an'ny mpanara-baovao, raha vao miresaka Ravatomanga dia mazava ho azy fa miresaka Andrajoelina. Eo imaso ny olom-pirenena, olona efa maloto amin'ny fanaovana aferafery ireo olona roa ireo. Hatreto raha toa tsy mbola nisy na iray tamin'izy ireo azy anandiso ireny vaovaony ely ireny. Na tiana na tsy tiana ihany koa dia efa nadiadiana efa nisokatra ny an'ny PNF ary tsy azo sakanana. Na hoela na hoaingana dia tsy maintsy isy ny fampiantsony ity mpandraraha ity amin'ireo raharaha momba ny fananana azo tamin'ny vola tsy mazava ireo. Ankehitriny, toy ny hoe ataon'izy ireo fitaovana entina hiarovan-tena sy hanadiovantena ny fifidiana filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao. Tanjon'izy ireo amin'izany azona ny immunité diplomatique. Raha lany filoham-pirenena na lasa mitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena mantsy izy ireo, dia ho sarotra ny hanenjehan'ireo fitsarana vahiny azy. Ka tsy ahafahan'ny raharam-pitsarana mitohy intsony. Hatramin'ny omaly, nandeha ny feo fa isan'ireo nampanantsona any Frantsa ihany koa i Andrajoela no ireo volabe tsy fantam-piaviana ampiasainy amin'izao fampelezan-kevitra izao sy ny efa nampiasainy tao aloha
fa matsimbola miopapanyizay efa nanaovandreo fiarahamonim-pirenena kandida ary mpanao gazety fanairana efa ambolan'izao rahafitinina ararao tianyity kandida ity ary ataon'ny fitaovana nyzony vahoaka malagasy mpifidy izay tokony hitsinjovana no avyny taranaka ary entiny arovana ny tombontsoany manokana no ireo rahampitsaran'ireo tsy tia ny toy ve izany ny anaparitahan'ny vola sy ny fitaovam-pampirezan-kevitra tsy hita pesipesena amin'izao fotoan'izao raharaha vatomanga izay aiahina ho misy ifandraisany amin'ny resaka fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena toy ny andramena nandritra ireny tetezamita ireny natoetanterana toy ny Bianco nantany ivelany toy ity fanadiadiana efa mandeha eo anivon'ny PNF ity dia samy efa mampiaya avokoa raha toka tsy mitombony ireny aiza ny fanadisony izany mivantana avy amin'izy ireo zavanitranga ary ny arany be sy maro nahita teto amin'ny firenena nandritra ny tetezamita ireny ny fiampangana nataony Tangalamena Zakarias Patrick momba ny fanondranana andramena nataony ity mpitondra nandritra ny tetezamita ity sy ny mpamatsy vola azy dia Imam Ravatomanga fonja avy hatrany no nasetriny izany raha tsy mitombona ary ny raharaha ankehitriny maninona no tsy mandeha mamaly sy mitory ny fitsarana frantsay izy ireo toy ny efa nataony tamin'ny Patrick Zakarias tamin'izany fotoan'izany no ireo anton'ireo dia efa nanomana ny mpanohana azy ikorontany ity kandida ity raha sanatrika tsy lany eo korontany izay hiaro azy amin'ireo tompontsony tsy mahagaga raha tsy nanao sonila isata sy dina ifampifehezan'ny kandida amin'izao fifidiana izao i Andry Rajoelina io fifanarahan'io izay mametra fa tsy handay izay vokatreo ny kandida lavitry ny fahadiovana nefa ity milaza ho favori amin'izao fifidiana izao ity ary mety io tsy lelafin'ny namany eo raha toka misy fanambarana tampoka mipotra vokatry izao mikasika ireo vola be ampiasaina amin'ity fifidiana ity izao sy ireo nangonina nandritra ny tetezamita teboka maromaro araka izany no mampana amin'ny hatrehana ity fifidianana amin'ny 7 novambra ity inona no hitranga raha sanatrika olona tahaka izany no tonga eo amin'ny fitondrana tsy olona raha-pahamena ho azy velively ny tombontsoany maro anisa efa niporofony ihany koa fa manana ireo famatsim-bola sy ny fitaovana rehetra anatrarana ny tanjona politika napetrany ity mpanao politika ity manana ny fahafana rehetra entina hanakorontanana fitaom-pitondran'ny filoham-pirenena iray ihany koa ireo trangy ireo izay mbola manam-porofo hatrany fa tsy miova ny mpanao politika tsy vonina ny ampiseho ireo mangarara sy ny fahadiovan'ny fitaovana sy ny vola ampiasaina amin'izao fifidianana izao fomba fanaon'ny olona mpitady tombontsoa manokana izany everin'izy ireo angafa ady vola ny fifidianana ka anaovana fampiasam-bola sy hitadiavana mpampiasa vola manokana mihitsy mba hahafahan'izy ireo misitraka izay tombontsoany tsy ho voakitikitika ny rahampitsarana no ireo afera maloto efa natao nandritra ny tetezamita ireo mpamatsy vola rehetra sy goakantotra mpanohana azy amin'izao fifidianana izao izay tsy maintsy hitaky ny tombontsoany ihany koa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny olona toanana izy ireo izay tsy mikendry afa-tsy ny tombontsoany ihany koa fa anatin'ny vaovaony fitehirizana faritra fampilezan-kevitra ataony kandida numéro 12 dia tany Soavinandriana izy mangamanga ny sary ho an'ny tany amin'izany distrika izany izay tafiditra amin'ny faritra Itasy tsy voavoalohany ny filoany nitsidika sy nitondra fampandrosoana ho an'ny Soavinandriana mbola nanao fanambo ho an'ny 5 taona manaraka ny kandida numéro 12 mialohan'izao andro ny fandatsaham-bato izao nampitandrina ny vahoaka ny kandida Rajaonarimampianina mba tsy ho voavidy vola ny safidin'izy ireo mandritry ny fifidianana ny 7 novambra ho avy izao. Tsy elakory izay no namangy sy nitokana foto-drafitrasa maro teto amin'ny distrika ny Soavinandriana ny filoha Rajaonarimampianina no jereny manokana tao anatin'ny fampandrosoana nentin'ny sokajy rehetra raha ho an'ny tanora izao nisy ny fananganany sekoly sy université ho an'ireo mpianatra université izay manana lalam-piofanana miavaka ary tsy hita raha tsy eto Soavinandriana
nojerena manokana ihany koa ireo ankizy ny vehivavy amin'ny fametrahana toeram-panidina moderna tsy latsa-danja tamin'izany ny fanamboaran-dalana amin'ny tapi-tanàna sy mampitohy amin'ny komuna maro isan'ny tena ny masoana nefa ny mikasika ny fambolena sy fiompiana ka nametrahana tohodrano 40 taosaovinandrina tsy janona treo ny asa pampandrosoana ary mbola anao fanambo amin'ny 5 taona manaraka indray ny candidat 12 Ery Rajaonarimampianina. Androany tsy resaka asa aminareo intsony aho satria efa be ny asa vitatsika, be ny asa hitanareo, azonareo porofona izany. Misy manototototra an'ireny, misy milaza fa tsy navita isika fa zao nilazaika anao. Tsy azo totofana ny hôpitaly izay natao teto aminareo, tsy azo totofana ny lalana izay natao ary mbola hotohizana anisan'izay ny masoky indrindra ny fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana satria zany no tena mipaka amin'ny akamaroany voaka malagasy. Zany nanaovanandreny barazo tany ifanja ireny ampitombo ny vokabary ary efa mitombo zany ety aminareo. Aoza amity androany ity hoe tsy tantara asa intsony aho fa ianareo ka ifampitantara ny asa fa te ilaza aminareo kosa fa raha ilaza tompo-tanàna isika manana fa numéro 12 tompo-tanàna fa ianareo ny tena tompo-tanàna tompo-kilasy tsy ho tompo-tanàna numéro 12 raha tsy ianareo mampiditra azy ao an-trano sy ao tanànanareo, tsy ho tompo-trano numéro 12 raha tsy ianareo mampiditra azy ao amin'ny fonareo. Ary zay natokavako amin'ity androany ity iresaka aminao hoe efa niasa isika, efa nanao zavatra isika. Androany adiky kosa dia milaza aminao fa mbola hotoizantsika zany, mbola teno ihany zany aho tanana avy aminao aho. Tsy misy filoham-pirenena iambo vita ny asany raha tsy miaraka aminao tompo-kilasy tompo-bavy. Ka na ankizy ianao na tanora ianao sy hitako marobe amin'ity androany ity, na vehivavy ianao na lehilahy ianao, ninona toerana misy ianao eo amin'ny fiarahamonina dia hoe aminao amin'ity androany ity hoe ilaina ianao, ilaika ianao ampandroso ny firenetsika. Mbola iazakazaka isika tompo-kilasy tompo-vavy eo aminao avy ampandroso ny firenena satria mbola be ny fanamby eo amintsika tompo-kilasy tompo-vavy. Ary zany fanamby zany ho anao ny anaovana an'izany, ho anao ny esako andro manalina tompo-kilasy tompo-vavy. Anompo anareo, iasa ho anareo, ieritseritra anareo, zany masan'izany filoham-pirenena zany. Tsy azo dia tsy hita ireo azava-bita ny candidat numéro 12 ireo na dia misy azy ireo milaza fa tsy nanao na inona teto amin'ny distrika ity ny tenany. Ho an'ny vahoaka efa mazava ny lalakombana. Manao iafa mahafinaritra ihany koa ny zavatra natao teo. Ay tiany zay milaza fa hoe tsy manao izy izy manaka mihitsy fa manao ny zava-bita hatramina lalana zava-bita andoha. Zava-bita no maharesy lahatra any mihitsy amin'izao fotoana ka zay ihany. Tsy manana afa-tsy zay mihitsy satria izy ny filoham-pirenena. Aloha fitondrany dia mahaliana ny vahoaka ary hoe raha mity fitiavan'ny vahoaka azy zao dia mbola miverina amin'ny fitondrana ihany izy amin'izao. Manohana tsara mihitsy rehefa mety nataony aloha. Faharoparatra teriva tany aminay tany nefa mba netinety ihany nataony tany aloha. Raha hoe fitaovam-pianatra, hôpitaly, lalana. Mbola vonona tsara no anazy amin'ny asa vita sy ny rehetrarehetra e. Manoha anazy aloha hatreto matotongeta. Mba mahafinaritra le hoe zavatra ho ataony, ny asa ataony, zavatra ho ataony zao avy zao zany. Na izany aza nampitandra ny vahoaka ny candidat numéro 12 amin'ny safidy mba tsy ho voavidim-bola izany. Tandremo anefa fa zavatra hita zany amin'izao fotoana izao ary izao dia tsy sasatra ny mampitandrona ny vahoaka malagasy. Tandremo fa misy mitady vidy ny vatonao, tandremo fa misy mitady isanda vola ny vatonao, ny anjaranao, ny feon-fieritreretanao mihitsy sy ny fananao mitadiavin'ireny olona
zay tsy menatrakory eo anaten'ny fitiavatanindrazana sy ny andraikitra manao an'izany zavatra izany dia hoe amantsy any olona hoe le vola kely omenanao ange ampy anao isakafoananao ndray andro fotsiny parajonary mampianina fampandrosoana maharitra indray andro ihany misy ro izany vola izany dia mijoro mampiororo olia hoe tsika tsy mba zanaky ny olona ampitahorona isika tsy azo ampiororona isika tsy azo ampiadina isika tsy ampiasa risetra isika fa mifandraisantsika fandrisena madio ary fampirosantsika amin'ny 7 novambra izao no iaraka hanambatra ny heriny ireo vahoaka eto Itasy iaraka ifametana mba hitohizana ny fampandrosoana ho an'ny ity distrika sy ity faritra ity ary mba ho fisandratan'ny Madagasikara. Mila tosika avy aminareo izy ary oviny ianao tokony ianao an'izany amin'ny faha-7 ny volana novambra zay no angatahako anao tongava mifidy ianao amin'ny faha-7 ny volana novambra lazao daholo namanao niavanao mpiray-tanàna aminao mpiara-monina aminao famideo no alefanao ny adidy masina anomponao ny firenena raha tia numéro 12 ianao dia ho tia nitandrazanao ary ho tia nitandrazanao ianao tongava mifidy top klasy top vavy ary rehefa hifidy ianao eo dia iza no fidiko rehefa hifidy ianao dia ozy amantsy anao hoe safidio nefa manatrakefo safidio nefa niaso safidio nefa niasa ho anao safidio zay samitsoro anao izany tany soavinandrina fa ny rahantsika manaraka dia ny any Fianarivobea izay namarana ny fampelezan-kevitra nataon'ny candidat numéro 12 Erajon Ramampianina omaly. Nanakoaka manerana ny faritra Ibongolava ny fandalovan'ny candidat numéro 12 tany an-toerana tao Fianarivobea izany tafapetraka ny tanjona mangamanga tanteraka ny sary any an-toerana ary fantatra fa resy lahatra ireo vahoaka ny tsenany candidat numéro 12 fa efa ampelatana sady ny fandresena izay midika fa fampandrosoana ho an'ny faritra ihany koa. Mazava ny sary miteno azy ny fahamaroan'ny olona tonga nanatrika amin'ny fampelezan-kevitra natao teto Fianarivobea omaly ny hoavy no banjinina ka ny candidat numéro 12 miaraka amin'ny vahoaka marobe mpanohana azy no hanome izany ary hanome fivoaram-piainana lavitra kokoa noho ny amin'izao fotoana izao. Tsindrina manokana lafin'ny fandriampahalemana raha ho an'ny faritra Bongolava no jerena efa napetraka ny behiana ny bataillon interarme hiadina amin'ny asandalo andokire amin'ny fampivoarana ny toekarena izany singira ihany koa takina ametrahana filaminana ho an'ny sambatan'olona fanamby no nataon'ny candidat numéro 12 ho an'ny Fianarivobea fanamby miantoka ny 10 taona ny 10 taona hatramin'ny 20 taona ho avy. Fa zao lazaiko anao rehefa miteny Fianarivobea zany dia faritra mitokamonina faritra mena mampatahotra zany hoe faritra mena zany dia ozy hoe ho tongany avo ho mangamanga natokorakokoky zay amanga ny fiainanao zany nikendreny filoham-pirenena any am'tiandroany ity ny foko no iresaka aminao satria tsy tonga teto atao anatin'ny taona maro te iresaka aminao androany satria araka rehefa voalaza teo betsaka ny asa netiko anao topo klasy topo vavy na tsy tonga taty aminao aza mahatsiaro ny vahoaka malagasy aho indrindra ny tsy mandadiarina tsy misy tany lavitra neny zany tsy misy zanak'alafo zany ambrajonary mampianina fa mitovy malagasy rehetra ary tsy maintsy ampandrosony Madagasikara manontony topo klasy topa zany ho any atokavaka eto aminao ilaza fa efa maro reo asa vita tsika reo tsy mbola ampy ireo nefa fa mbola be ny fanamby zay tokony atao eo amin'ny avy ary zany lirina atokavaka iteny aminao zany fanamby zany fa ity aloha na de efa niaza azy isika
dia mbola misy any tsy mahenatra tsy matahotra an'andriamanitra dia samilaza fa tsy navitininona isika tsy niasa isika za manao fanaomby aminao mitendroany ity ary za nilako nitolo-tanana avy aminao za nijoroko amin'izao andro mazavy izao itery anao ao anaty masonao na tanora ianao na vehivavy ianao na lehilahy ianao olo-pirenena ianao ty tanorazana isika daoabitsika miezaka zay fa nataotsika togratovavy mbola hitondrana fampandrosoana mihoatra no zay fa natao tsy mora ny ilanakizorana ho an'ny fampandrosoana fiara-miasa miaraka ny tanjona fiara-metandrehetra ary fanampiana tosika ny mpitondra tompona ndraikitra ny tsiraray ary manana anjara goavana ny fampivoarana ny Madagasikara ny ala ao anaty fahantrana ny tanjona ny ampivoatra ny fari-piaina nisy sambatany olona ary ny fisandratany nosy Madagasikara ao anatin'izany ny tombontsoany maro anisany katsaina omena foto-drafitra safy fototra toy ny sekoly hopitaly lalana sy ny maro hafa mbola vaovao mankitidina ny fifidianana no ibantoerana betsaka amin'ny tapany faharoa ny actu ho any androany. Vaovao ny fifidianana atranya ny trangana osoka teo anivon'ny Facebook omaly mandidina izay fifidianana izay. Diso anefa izay filazana izay raha ny vaovao navoakan'ireo kandida voatonona tamin'izany osoka entina animbana ny safidim-bahoaka izay no isokajian'ireo kandida izany fihetsika nataony kandida iray izany. Akatoko ny fifidianana miroborobo ny fampelezan-kevitra miroborobo manaraka izay ihany koa ny fanaovana osoka eny amin'ny tambazotra anisan'ny lasibatra ireo kandida ho fidiana ho filoham-pirenena izy ireo izay voalaza fa manohana kandida iray raha ny zavatra zaraina amin'ny tambazotra tserasera Facebook isan'ny voatonona ho amin'izany ka manohana ny Andry Rajoelina idama izy izay namaly avy hatrany ty zavatra tsy maripotra inina ely ity nambarany fa manao page Facebook koska sy manao izay andotona amin'ny maha-kandida ny mpanao rapatango satria manay mafy izy rehetra sao votsitra eny am-pelatanan'izy ireo fahefana no mafisiny ihany koa fa tsy voavidy vola izy. Fa inona ary ny ratsy nataoko amin'ity firenena ity maninona ny tenako nolotonareo miaraka amin'ny olona efa nandoto ny firenena io nanao rapan-dango ny renantsika dia tianareo ampitambarana amin'io tsy rariny zao fa aza mamanao zao kosa. Isan'ireo voalaza fa manohana ity kandida iray ity ihany koa i Jean-Omer Berzik nambarany tao amin'ny page Facebook ofisialiny fa osoka tanteraka ny filazana iny vaovao iny tsy hipetra-potsiny izy fa hitondra ny raharaha eny anivon'ny tompon'andraikitra mahefa tratran'izay kantosoka izay ihany koa Isarara Bearso tsy mbola naneho hevitra mahakasika ity fanohanana kandida ity izy saingy azo tombanina fa osoka tanteraka ity fomba fiady vaovao iray ity everina fa ny fandotona ny anaran'ny kandida sasany toy izao ve no lalana makany amin'ny fandresena tsy mbola nahinom-baovao mahakasika ity osoka eny anivon'ny Facebook ity hatreto ny eny amin'ny nivon'ny sampan-draharaha miady amin'ny heloka anatin'ny tambazotra tserasera. Eo amin'ny toetrandro kosa dia nisy ihany koa ny vaovaony hely androany fa mety ho avy ny rivo-doza amin'ny vanim-potoana ny fandatsaham-bato fidiana voalohany tsy mbola voaporofo anefa nisy ny rivo-doza mandriny fifidianana fidiana voalohany eto Madagasikara raha araky nambarany sampana mpamantatra ny toetrandro. Ho tsara ny andro manerana nosy amin'ity herinandro ity sy amin'ny herinandro avy io na dia misy aza ny andia andrahoana miforona any amin'ny tendrony avaratry ny nosy mitondra ny fanazavana mahakasika izay rova soa andriamparany eo amin'ny sariny Stéphane Rakotomalala. Vinavinaina ho tsara ny andro eto Madagasikara mandritra ny fifidianana ho tanterana ny fito novambra ho avy izao araka ny nambarany sapana mpamantatra ny toetry ny andro ankoatra ireo andia andrahoana miforona na faharatsinana Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy hisy fiantraikany amin'ny toetrandro eto amin'ny nosy izany. Météo mbola tsy milaza hoe isy cyclone fa 7 volana novambra ho an'ny herinandro telo marina hoe misy tangoron-drano rahanay maso any amin'ny maherin'ny 3 kilomètre lavitra be ny Madagasikara ho an'ny herinandro telo tsisy atahorana ny vadian'ny
ny rivodoza amin'ny herinandro ambony a manamanana chance kokoa izy vadika rivodoza fa ny fijery lavitra aloha hatreto tsy mbola misy atahorana ny fivoarany aingana makaty amintsika d'ailleurs mbola tsy sûr ary le hoe cyclogenèse resana fa ny resaka moa mandeha hatreto aloha zany ny vaovao officiel avy eto aminay a mbola tsisy risque-na cyclogenèse ambony dia ambony aloha zany manomboka amin'ny début de semaine ambony. Ankoatra ireo vinavinaina atanjaka kosa ny rivodoza andalo eto Madagasikara ho amin'ny titoam-pahavaratra 7.10 sy 7.10 ity raha araka ny fivoaran'ny atmosfera sy ny ranomasina. Raikatra amin'ny telo izany rivodoza izany no ahina hiakatra an-tanety ka any amin'ny tendrony avaratry ny nosy amin'ny ankapobeny no iforonany. Fa voararany lalàna ny famotsim-bola indrindra amin'izao fotoana ny fanatanterahana amin'ny fifidianana izao. Tokony hanokatra compte manokana any amin'ny banky ny candidat ho filoham-pirenena tsirairay raha araka ny nambarany samifina tamin'ity androany ity compte izay ahafahan'ny banky manara-maso ny fihodinany mbolany ireo candidat ireo amin'ny alalan'ny fanokafana io compte manokana io no ahitan'ny banky ny tsy fahatomombanana rehetra raha ny fanazavana voaray ny fenoaza arianina sika sambola manana. Anjaran'ireo candidat tsirairay avy ny rotsaka ho fidiana filoham-pirenena no mampiseho ny mangarara amin'ny fiatrenan'ny fifidianana. Tokony laharam-pahamehana ny fanokafana compte manokana any amin'ny banky ho an'ireo candidat ireo. Ho an'ireo izay mbola tsy nanendry trésorier anankiray moa izy tendreo ny trésorier. Ho an'ireo izay mbola tsy nanokatra compte, ho an'ny trésorier izay mbola tsy nanao acceptation express ny fanendrena azy dia ataovy izay. Ho an'ireo izay candidat izay mbola tsy nanokatra compte de campagne unique dia tokony ataon'izay satria zany dia tafiditra anatin'ny fanatanterantsika ny lalàna mikasika ny famotsim-bola sy mikasika ny fandehanan'ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Antony Jorony samifinina hatramin'ny taona 2024 ny anafoana ny famotsiana ireo vola maloto miditra eto Madagasikara. Tsara ho fantarina ny fiavian'ireo vola mihodina ampiasaina amin'izao fampelezan-kevitra izao. Maloto ny vola rehefa azo avy amin'ny trafikana zava-mahadomelona na fitaovam-piadiana. Maloto ihany koa raha toa ka azo avy amin'ny fitrandrahana tsokosoko ny harem-pirenena. Mety hisy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ireo candidat ny tsy fanaovana ny compte manokana hitahirizana ny volan'izy ireo. Vao inona vaovao zany ka mifandroy amina aia famotsim-bola na fandikan-dalàna dia efa misy mifanangonam-baovao, misy fomba fiasana petraka ato amin'ny samifinina ary tsy adinontsika fa ny samifinina tsy miasa rery fa ny samifinina mifandray amin'ireo rafitra eto Madagasikara sy any ivelany dia mifanakalo vaovao amin'ireny rafitra ireny fa manana ny fomba fiasa rehetra izay ahafahanay manangom-baovao rehefa vaovao mifandroy amina famotsim-bola na ao anatin'ny fifidianana na tsy ao anatin'ny fifidianana. Fifidianana mangarara no tanjona ho an'ity fifidianana filoham-pirenena 2024 ity sady fampitandremana no fanentanana hatran'ireo candidat izao antsoava atao amin'ny samifinina izao. Anatin'ny fanadihadiana tanteraka ity sampandraharaha manokana misanany ady amin'ny famotsim-bola ity ka tsy mbola afaka mamevaly ny mikasika ny fisiana famotsim-bola amin'ny fanatanterahana ny fifidianana izao na tsy. Fa isy fepetra ho raisy na ahafahan'ny olona manana fahasembanana maneho ny safidiny ny 7 novambra ho avy izao. Afaka mitondra olana ampiazy ny olona jamba na tapatanana amin'ny fotoanan'ny fandatsam-bato mariana fa manana fahasembanana ny olona 7.5 ny malagasy nanao fanadihadiana manokana makasika izay miary sorojo ravaka sy misy arazafinjato. Afaka mitondra olona anampy azy arak'izay safidiny ny olona jamba na tapatanana amin'ny fotoanan'ny fandatsam-bato. Io no voalazan'ny lalàna laharana 7.20 tsipika aotraotra 8 raha ny fanazavana avy amin'ny seni. Midika izany fa misy ny fepetra manokana raisina mba hahafahan'ny olona manana fahasembanana maneho ny safidiny amin'ny 7 novambra. Efa nisy zany fivoriana ny rahanay ministera sy ny seni nandinika ny hoe isy fanamorana ny fahafahan'ny olona manana fahasembanana mandray anjara amin'ny latsabato zany. Manana fahasembanana ny 7.5 ny malagasy. Tanjon'ny tetika Samira Zono izany ny atonga ny olona manana fahasembanana isitraka feno ny zony amin'ny maha-olom-pirenena azy. Firenena 550 nanasony ny fifanarahana momba ny fampanajana ny zon'ny manana fahasembanana kosa i Madagasikara. Ataontsika hoe misitraka sa tsy misitraka izy? Misitraka izy rehefa ohatra ka
mahasotoana fa mbola betsaka ny afenina, mbola betsaka ny aprimina toy ny zavatra mahamenatra, dia raha izay ny jerena dia tsy mbola misitraka ny zony tanteraka, ny zony feniny olona manafahasembanana. Ny vondrona Eoropeana no namatsy volany Mirazo, toerana nanatanterahana ny tetikasa kosa ny tany Atsinanana sy Atsimandrefana, izay faritra efa misy ny sehatra iasan'ny Humanité et Inclusion. Amin'setry ny fitaterana dia miroso hatrany ny asa fanamboarana sy fanitarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Efa 7 isanjato ny asa no vita ary ny tena zava-dehibe ny fahatongavan'ilay passerelle na lalana voatokana ho an'ny mpandeha iondrana na voatonga. Fanadihadiana manaraka izay iarahantsika amin'ny Andriamasy Stéphane Rakotomalala. 7 isanjato ny asa fanamboarana sy fanitarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato no vita hatramin'izao. Raraka ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitra voalohany Ravinala Airport androany. Efa andalam-pahavitana ilay tranobe izay asan'ireo mpiasa sy ivezivezen'ireo manandrara eny. Nandanina béton 7 metatra toratelo izay ahitana ascenseur telo ary passerelle telo. Nahalala ny ivezivezen'ireo mpandeha izay nandanina eny amin'ny 10 tapitrisa euro. Efa tonga ny zoma lasa teo ny roa amin'ireo passerelle ireo ary androany kosa no tonga ny fanteliny. Ireo mpandeha izay hananika ny 2.5 tapitrisa isan-taona no tena hazo tombony amin'izany. Araka ny fahafantatritsika dia ireo passerelle ireo zany no mampitambatra mampifandray ny terminal vaovao amin'ny avion. Zany hoe tsy mila mandeha aty amin'ny piste tsony zany ny passager fa avy eo amin'ny avion izy dia tonga dia mandalo passerelle dia miditra ato anaty terminal na avy ato amin'ny terminal izy dia miditra miembarquer anaty avion zany. Ny tombontsoa amin'ny fisian'ilay passerelle voalohany indrindra aloha ny passager ninona toetrandro na mafana na mangatsiaka na avy ny orana dia mitovy foana ny température ao anatin'ilay passerelle. Dia efa roa manarakaraka amin'izay tsara koa izy io ho an'ny imagin'ny firenena satria raha ohatra tsika ka te hisitony compagnie aérienne vaovao na hiara-hiasa amina orinasa avy any ivelany international dia tsara kokoa mampiseho hoe manantsika ny fitaovana sy ny terminal manaraka ny norme internationale eto amintsika. Mirefy 20 metatra ary afaka mihitatra hatramin'ny 20 metatra ireto passerelle ireto izay milanja 2 tonnes isan'isany. Mazaka sy azo ampiasaina amin'ireo karazana fiaramanidina hatramin'ny Airbus A380 izy ireo. Nafarana avy any Chine tamin'ny vidiny 10 metsy sy hatramin'ny 7 euro ary nalefa sambo mazava ho azy. Tsy maintsy nafarana fiarabe manokana ihany koa nitatitra azy avy tany Tomasina ka hatraty Antananarivo. Setry ny fampianarana kosa dia vaovany ny olona ara-tsakafo mpianatra any amin'ny commune Andramasina. Misy ny fametrahana zaridaina an-tsekoly any amin'ny EPP ho tohana ara-tsakafon'ny mpianatra. Efa nahitambokany kosa ny tetikasa satria nanatsara ny voka-panadina ny mpianatra izany hatreto. Nanampy amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ka nanamafy izany tamin'ny alalan'ny Sony tamin'ity androany ity. Voalaza fa ianjadin'ny anohanana ny roa amin'ireo ankizy telo ao anatin'ny commune Andramasina. Misy amin'izy ireo no mandeha tongotra adiny iray vao tonga any an-tsekoly nefa tsy misakafo akory. Anohanana izay antony mampiena ny fahazotoan'ny ankizy ho any an-dakilasy. Ny olana setrain'ny mpianatra zany eo amin'ny hoe rehefa fahavaratra misy sahirana. Misy tsy misakafo mandeha mianatra dia manjary mijanona any an-trano izy fa tsy mandeha mianatra. Ho famahany izay olan'izay, misy ny fametrahana zaridaina an-tsekoly ho tohana ara-tsakafon'ny mpianatra. Isan'ny efa mpiarana ny tetikasa ny sekoly ambaratonga fototra ny Ambalavao sy Antanety-be Andramasina. L'éco-cantine io ampianarina ny ankizy manao jardin fambolena zany tsy misy produit chimique mihitsy dia ampianarina koa izy zany ny ray aman-dreny manao sakafo amin'izay zavatra ambolena eo sy ompiana. Volo legioma ary fiompiana kosobitro izao no efa mpiaran'ny EPP Antanety-be. Amin'izao fanombohana izao indroa isan-kerinandro dia ny alatsinainy sy alarobia ny éco-cantine. Saingy efa nahitambokany sahady satria niakatra ny tapa fampanadinana mitahany tamin'ny taon-dasy. Tamin'ny herintaona zany teo amin'ny 20% teo ny taux de réussite fa tamin'ity izay nahita 75%. Hatramin'ny nisiny ny tohana ara-tsakafo, ny tombo 20 isanjato ny tahan'ny mpianatra miditra an-tsekoly ao anatin'ny commune Andramasina. Fanamby apetraka kosa ny anitatra ny éco-cantine scolaire
amina EPP 10 hatramin'ny taona 2024 manampy amin'ny fanatanterahana izany raha teo ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay nanamafy izany tamin'ny alalan'ny Sony androany. Fa ny ivelany kosa dia nitrangana asa fampiorona tany Tunis Somalia. Olona miisa 12 no naratra tamin'izany raha ny Antotanis Savoray farany Hilay Ramatoa niara-nipoaka tamin'ilay bomba teny aminy no namoany ainy. Tsy mbola fantatra ny antony izany fa sokajiany ireo mpitandro ny filaminana ho asa fampiorora izay nikendry ny amoizan'olona aina maro tao anatin'izany tranga izany. Misy fipoahana mahery vaika tany Tunis omaly vehivavy izay tsy mbola fantatra ny mombamomba azy no nipoitra niaraka tamin'ilay bomba mahery vaika teny aminy. Teo amin'ny mandridina kosa dia miisa 12 ireo olana ratra ny valo tamin'ireo no mpitandro ny filaminana. Ity indray no asa fampiororona niseho tany Antoerana taorian'ny taona 2024 ny siny izay farany. Raha ny fitantarany rehetra dia tokony ho 30 taona teo ilay ramatoa io. Izy izay nanantona ireo fiaran'ny mpitandro ny filaminana ary rehefa akaiky dia nanapoaka ilay bomba teny aminy izy. Fantatra fa efa manangona ireo potiny bomba izay nipoaka ireo mpitandro ny filaminana siantifika ahafahan'izy ireo mitady porofo. Azy ireo tamin'izany ihany koa ny vovoka avy amin'ilay bomba nipoaka ary efa azo ihany koa ny ADN n'ilay ramatoa ahafahana mamantatra ny mombamomba azy. Raha nitatitra farany dia miisa 9 tamin'ireo mpitandro ny filaminana no naratra. Azo sokajiana ho madinika ihany izany. Raha nitatitra farany dia miisa 9 tamin'ireo mpitandro ny filaminana no naratra. Azo sokajiana ho madinika ihany izany ratra izany ary tsy misy atahorana ny ain'izy ireo. Ny eo amin'ny faritry ny lamosina sy ny tongotra no isan'ny voakasika ho an'ireo olona naratra na miaramila na sivily ireo. Tsy aivina fa tamin'ny taona 2024 miisa 70 ireo olona naratra vokatry ny asa fampiororona nitranga tany Tunis. Mahery 10 minitra amin'ny valora alina dokam-barotra kely dia verintsika amin'ny tapany faharoa ireto no manonay ho anareo androany. Miroso alokely ny fandaharana ho aizantsika amin'ity herinandro ity ary iompana amin'ny oronan-tsary mampatahotra andeha etsy amin'ny plaza Ampeflo izany. Tany Colombie dia nisokatra ho an'ny olona tsy niakanjo na lahy na vavy ny mozean'ny Medolène na omaly izay arahanao anatin'ny hafakely ny akony izany. Ira misy ny hoe fiainana no nasaina nataon'ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny logité tamin'ity androany ity. Ireo ary no mbola hanasananao tsy saraka aminay indray ao aorianan'ireto dokam-barotra ireto.